anao tsirairay avy any fiadanany tompo amin'izao alahady mazaina izao ary mifaly miarabantsika rehetra ihany koa anao tratra ity pentecoste 4 ity aty amin'ny FJKM Tanambao Fahazavana Mangakely no nanatanterahana ny fankalazana an'Andriamanitra ho amin'izany alahady pentecoste izany ary alahady ihany koa natokany foibe FJKM hitondranam-bavaka ireo mpiasa iombonana eo anivony izany foibe FJKM izany niarahantsika miaraka tamin'ireo raha aman-drentsika eo amin'ny Braon-Mpiandraikitra foibe FJKM asaina ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ry ava-malalo amin'ny tompo faly miarabantsika menakavy nahatratra ity pentecoste 4 ity. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika no izany fahasoavana fahasoavana eo amin'ny fiainantsika menakavy izany. Amin'ity pentecoste ity dia miara-mibanjina isika ny loha hevitra hoe mampahery ny fanahy masina. Mampahery ny fanahy masina. Aokariavako homantsika eo ampelantanantsika ny salamo fa 210 salamo fa 210 izany no hiderantsika sy amezantsika voninahitra an'Andriamanitra amin'izao andro pentecoste izao. Ary aoriana ny famakintsika ny salamo fa 210 dia ny larakira fa 220 ny andininy voalohany ny faharoa ary ny fahatelo. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloany ny seza fiandrianana. Mitsangana hidera sy ankalaza ary ame voninahitra ny tompo isika. Andeha ho iarahantsika manandratra ny salamo manao hoe Alleluia, hidera Jehova amin'ny foko rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonana lehibe. Lehibe ny asan'i Jehova ka diriry izay rehetra mangasitaka azy. Madera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra mangazay. Manao izay ahatsiarovana ny fahagagana atao izy. Miatra sy mamindra fo Jehova no ny anina izay matahotra azy. Sarovany mandrakizay ny fanekeny. Hery ny asany nasehony tamin'ny olona tamin'ny nanomezany azy ny lokany izay Kristy. Ny asany tanany dia fahamarinana sy fitsarana. Mahatoky avokoa ny dikiny rehetra. Ny toetra mafy mandrakizay dorika eny fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manaritra fanavotana ho an'ny olona izy. Efa nanomana ny fanekeny mandrakizay izy. Masina sy matahotra ny mary. Ny fahatahorana ny Jehova ny fiandoham-pahendreny. Fahalalana tsara manana an'izay rehetra magatoy izany. Maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Amen. Amen.
mivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay, misaotra sy midery ary mankalaza anao izahay ny amin'izao andro Pentekosta izao, no ny amin'ny fahatanterahany teniny zanakao malalanao, manao hoe ahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy Jodia ary Samaria hatramin'ny faran'ny tany. Dia nomenao tokoa izany fanahinao masina izany ho an'ireo apôstôly, nafahan'izy ireo nanatanteraka ny fitoriana ny filazantsara tao Jerosalema, ka mipakatra aty aminay izany fitoriana ny filazantsara izany. Misaotra sy mankasitraka midery sy mankalaza ary manome voninahitra anao ihany koa izahay Tompo, satria tsy ho an'ireo apôstôly ireo ihany no nanomezanao ny fanahy masina, fa indrindraindrindra ho anay ihany koa, ka nazahoanay misitraka ny mahazanakao Andriamanitra anay. Azahoanay miazona ny teninao, ka mazava aminay ny teninao no ny asa ny fanahinao masina. Mitombo amin'ny finoana izahay no ny asa ny fanahinao masina. Mitombo amin'ny fitiavana izahay no ny asa ny fanahinao masina. Ary indrindra velo ny fanantenana hatrany izahay no ny asa ny fanahinao masina. Koa midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izay Tompo, no izany fanomezan-dehibe ataonao aminay izany. Ary anisan'ny ahazahoanay antoka ny fiainana mandrakizay izany. Ankehitriny ary Tompo, ny fanahinao efa nomenao anay no hiasa manan-kery mba hahafahanay manome voninahitra anao tokoa amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao. Azahoanay mitondra ny vetsovetsom-ponay sy ny etaetam-panahy anay eo anatrehanao, nefa azahoanay mandray ary ho mpiainy mpakatoa ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka fiderana, fankalazana, fanomezam-boninahitra izany, no ny fanomezan-dehibe dia nanomezana ny fanahy masina ho anay. Misaotra Jesosy. Amen. Petraka ianareo ry havako. Andeha ry havako ho enontsika, sy eritreretsintsika fatratra ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy ny teny: ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, fahamram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa zay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mban'ny faniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velo ny fanahy isika, dia aoka andeha araky ny fanahy. Aoka isika tsy handrany tena foana, ka hifampiaika sy hifampialona. Izany ary no sitrapon'Andriamanitra. Sambatra ny maitsinalina izay mandeha araky lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny forenetra. Amen. Ny laharan-kira fa 570 ao amin'ny firana FFPM no tanterahantsika izao, ny andinin'ny voalohany sy ny fahaefatra.
manoloana ny sitrapon'Andriamanitra ry havako dia mahatsiaro tsy tanteraka isika. Andeha hifona eo anatrehan'ny Tompo hangataka famelan-keloka. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, menatra sy mangay ahy izahay, manoloana ny sitraponao masina. Nasehonao miariary taminay, ny vokatry ny asa ny fanahinao masina eo amin'ny fiainanay, raha manana izany fanahinao izany izahay. Indrisy anefa Tompo, mahatsiaro izahay fa tsy miaina amin'izany. Izay diso amin'ny ray loha dia diso amin'ny rehetra hoy ny teninao. Koa ankehitriny tsisy afaka anamartena eo anatrehanao izahay, fa dia mentoraka, mifona, mibebaka, mangataka famelana no reheloka mampahotana izay vitanay. Indrindra Tompo, tsy nanekenay ho velony fanahy, fa nandehananay araky ny nofo, ka mahatonga ny maro anay tafalatsaka ao anatin'ny fijangajangana, fahalotona, fijejojejoana, fanompo-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiny, fifandirana, ady lahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokona, fialonana, fahamamona, filalaovandratsy ary ny toy izany. Tompo, mamelany elokay ary manadiovanay. Tsy amin'izay mety ho fahamarinanay no anatonanay anao, fa noho ny asa-pamonjena ny tanterahany Jesosy teo ambony hazo fijaliana ho anay. Mamindrafo aminay, mamelany elokay, ary aoka hitoetra hiasa manan-kery aminay ny fanahinao. Aza manaisotra ny fanahinao aminay Tompo, fa mamindrafo aminay, mamelany elokay. Ny anaran'i Jesosy Tompo sy mpamonjy anay no angatahanay fifonana sy famelan-keloka, hibebahanay eo anatrehanao. Amen. Ny laharan-kira 4:100 ny andininy voalohany no tanterahantsika. Antsika izay nibebaka marina teo anatrehan'ny Tompo, mitsangana handray ny famelan-keloka izay omen'ny Tompo antsika. Aorianan'ny famelan-keloka izay omen'ny Tompo antsika dia ny laharan-kira 4 ao amin'ny firana fanampiny no tanterahantsika ka ny andininy 3. Hoy ny teny famelan-keloka izay ho atolotra ho antsika. Omeko fo iray izy, ary asiako fanavavao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofony ny fovato, ka omeko fo nofo izy, mba handehanany araka ny didiko sy hitandremany ny fitsipiko, ka hanarahany izany, ary izy oloko, ary izaho ho andremaniny. Voavelany elokareo noho ny anarany masina, no nanomezany Jesosy ny fanahy masina ho antsika. Aleluia.
miterany tompo sambatra ny olona zay vomelany elony sy masarona ny fahotana sambatra ny olona zay tsy izany jehovahelika ary tsy misy fiarana ny fanahana. Amen. Antsika voavela heloka amen'ny tompony fanandry avako andeha hanonona ny fanekempinoana apôstôlika isika hanehoantsika ny finoantsika manao hoe mino an'Andriamanitra ray sy tompanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy izany laha tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka naheveritsiny nijaraka nampapotokolato nongona tamin'ny asojariana matyka nalery midina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny andro fahantelo niakatra ao amin'ny lanitra niteraka tamin'Andriamanitra ray sy toa amin'ny venitsara ny velona sy ny maty ino fanahy masina fiangonana masina marera izao tontolo izao fiangonana olona masina ny famelantena fifanamantena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Hipetraka ianareo. Izao dia mangataka mpitiavana ny atonkom-pihira avy ao amin'ny FBF-JKM ny feon'ny fanomezan-tsoa hanatanteraka hira iray.
ry ava-malala ao amin'ny tompo isaorantsika Andriamanitra no ty andro Pentekosta 4 sy 2 arivo ity, ary amin'ity alahady ny Pentekosta ity ankehitriny ry havako dia manasa ny tonian'ny departemanta ny vola sy ny fananana, ny departemanta ny mpiasa sy ny vola sy ny fananana ary ny fampamokarana isika hitondra ny hafatra no ity alahady ho an'ny mpiasa ny foibe FJKM ity. Anio alahady ry havana dia alahady natokana hitrotroana-bavaka amin'ny mpiasa eo anivon'ny foibe FJKM. Toy izao ny hafatra ry hava-malala ao amin'ny tompo, ampitomboina aminareo hatrany eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Ny filohan'ny FJKM, ny sekretera jeneraly ary ny tonian'ny departemanta mpiasa sy vola ary fanana sy fampamokarana miarahaba ireo mpiara-miasa rehetra sy ny mpianakavy ny finoana manerana ny sany FJKM amin'izao alahady natokana hitrotroana-bavaka amin'ny mpiasa eto amin'ny foibe fanomezan-tsoa izao, ary koa nahatratra amin'ny Pentekosta 4 misaotra ny tompo lehibe sika ry havana afaka miombona amin'ny alalan'izao fanompo-pivavahana ampitaindavitra izao. Makasitraka ny mpiandraikitra foibe SL 7 MF fahenina ny vorony 4 aprily hatramin'ny 2 May 2012 izay nanapa-kevitra fa isaky ny alahady 7 amin'ny volana May no alahady atokany FJKM hitrotroana-bavaka sy hanohanana ireo mpiasa eo anivon'ny foibe FJKM izay ahitana ireo mpiasa iombonana, ireo mpiasa amin'ny fampandehanan-draharaha sy ireo mpandraharaha isan-tsokajiny na eo anivon'ny présidensa izany, eo anivon'ny sekretariat jeneraly, eo anivon'ny departemanta sy ny sampany ary ny sampanasa eto amin'ny foibe fanomezan-tsoa. Izy ireo mitambatra tokoa dia manana andraikitra lehibe araka ny sokajiny avy ny amin'ny fanatanterahana ny fanapa-kevitry ny ambaratongan-drafitra sy ny fampandehanana ny asa rehetra mifandraika amin'izany, ary dia tsaroana fa miasa amin'ny fotoana rehetra izay ilana azy izy ireo. Eto izahay dia maneho ny fankasitrahana amin'ny mpiara-miasa rehetra amin'ny ezaka sy dingana ataony tsirairay ho amin'ny fiara-misalahy ho voninahitry ny tompo, ary dia maniry mandrakariva mba hanaiky ny fitarian'ny fanahy masina azahoana fahombiazana sy tombona amin'ny fahatsarana trany eo amin'ny fanatanterahana ny asa izay sahanina. Maneho fankasitrahana ny vady aman-janaka avy izay mpanao tsy lazaina nefa tena mbanoana voalohany ary mazana mandevitra amin'ny ankamaroan'ny fotoana. Ankasitrahana etona koa ny ezaka rehetra ataonareo fiangonana, ataonareo sy hataonareo entina hanohanana ny asa sy ny mpiasa eo anivon'ny foibe FJKM, na ara-torohevitra izany, na ara-panofanana, na ara-pitaovana, na ara-bola, indrindra fa nivavaka sandratrareo isan'andro. Izay rehetra heverinareo fandraisana anjara toy ny fanomezana sy rakitra dia azonareo aterina amin'ny foibe FJKM hifanomezan-tsoa varavarana 900 toy ny efa nataon'ireo maro tamin'ny taona lasa, na koa arotsaka amin'ny compte bancaire Antaninarenina be BOA laharana aotra sivy aotra dimy aotra roa aotra ray aotra ray aotra dimy valo ray izay efa hitantsika any anaty arra teo ho an'ireo izay mampiasa ny compte any amin'ny banky. Entana hatrany koa sika ry havana ny sampitandremana mba hanao fandaminana arak'izay fahafamanao ahafana mijery manokana ireo mpiasa iombonana sy mpiasa mpiangonana misoratra eo amin'izany fitandremana izany araka ny fanapa-kevitry ny mpiandraikitra foibe ihany. Dia misaotra anareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana, tompon'ny fiantsoana sady tompon'ny asa rahateo, ary mametraka velomafinaritra ao mba hampirarian-tsoa samy anana hery sy tanjaka ary fahasalamana, hanao ezaka bebe kokoa ho modely ka ho mpandala fahamarinana, hanamafy ny fiainam-pianakaviana, hikolo ny tontolo iainana ary ho tiany tanindrazana. Miorena tsara, aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra.
zao dia tonga amin'ny fotoanany fanolorantena amin'ny alalan'ny rakitra isika dia anatanteraka ny rakitra ka ny laharakira fahaefatra amin'ny telopolo amin'ny firana fanampiny no tanterahantsika ary dia ho tatazana ny rakitra. Ary hitsangana ianareo hanatanteraka ny fanolorantena sy fanolorana ny rakitra isika amin'ny alalan'ny laharakira fahaefatra ny andinin'ny fahaefatra amin'ny firana FFBM ho faranantsika amin'ny amen izany. Petraka ianareo.
Zao dia tonga amin'ny fotoana ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora isika. Ny mpitandrina Razaka Arvony Charlot Patricien izay tonian'ny sampana sekoly alahady FUBF JKM no hitarika antsika amin'izany. Mangataka antsika ankizy tanora hitsangana izao hanatanteraka ny laharan-kira 7:700 ny andininy voalohany. 7:700 ny andininy voalohany. Ivavaka isika. Andriamanitra tomponay io, tonga amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora andrenesana ny teninao izahay. Mampianara anay ary mitaria anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Amen. Petraka ianareo. Tonga amin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora isika amin'ny alalan'ny 10 minitra ny an'ny sekoly alahady. Romanina toko 9. Ny Romanina toko 9 ny andininy 4:40. Romanina toko 9 ny andininy 4:40. Romanina toko 9 ny andininy 4:40. Ny soratra masina angalantsika ny afatra amin'izao fotoana ny ankizy sy ny tanora izao. Romanina toko 9 ny andininy 4:40. Irahantsika ankizy sy tanora rehetra mamaky mafy izany amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izay tariny fanahin'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. Averintsika mafy tsara sady miaraka tsara amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izay tariny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ity soratra masina ity ankizy sy tanora dia mampianatra atsika fa ny fanahin'Andriamanitra mitarika atsika hanao ny tsara, ary zay toerana zany fanahin'Andriamanitra izany no antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Satria zanak'Andriamanitra isika dia manao izay itarian'ny fanahin'Andriamanitra atsika. Tantara kely anankiray no entina amintsika handraisantsika lesona avy amin'izao soratra masina izao. Kamboty izy mirahalahy ka sahirana ara-pivelomana. Matetika dia mandro fotsy amin'izao izy ireo. Mizoky dia kristianina mazoto makany am-piangonana, fa ny zanany kosa tsy kristianina ary mazava ho azy fa tsy makany am-piangonana. Ndray andro tsy nisy atokona tao an-trano dia sorena ilay zandrany fa efa leo ny mandro fotsiny ka nilahady tamin'ny zokiny.
rehefa tonga ny zokiny dia hoy ilay zandrany fa taiza foana lahy dia hoy ny zokiny nivavaka tany am-piangonana dia hoy ilay zandrany ka tsy mitovy ihany ve isika ro lahy zao e sa inona no mampiavaka atsika dia hoy ny zokiny mitovy ihany sika ro lahy zao satria samy tsy mitondra fa tsy mitovy kosa ny ao anatintsika ro lahy satria ny masaka ao atao tsaiko dia ilay tenin'ny soratra masina hoe fa izay taria ny fanahin'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra izany no nandehanako tany am-piangonana na dia tsy misy hohanina aza isika dia hoy ilay zandrany ka raha mivavaka zany elahy dia isy anaty sakafo hoany lahy sady ny antsiady an'ilay zokiny izy dia hoy ilay zokiny raha tena mino an'Andriamanitra aho dia azon'Andriamanitra atao tsara ny manome hanina ho ahy dia hoy ilay zandrany resaka fotsiny zany leo ny mandro fotsiny a ka leo aho handeha angalatra dia hoy ilay zokiny tandreo mirazandry fa zava-dozy zany sady mandika ny didin'Andriamanitra ilay manao hoe aza mangalatra ny ahy aleoko mandro fotsiny amin'izao toy izay hangalatra satria mandany fitarian'ny fanahy masina izany tsy namaly ilay zandrany ka notohizan'ilay zokiny ihany ny teniny dia hoy ilay zokiny aleoko mandro fotsiny amin'izao toy izay aka sy hihinana ny tsy ahy mba meteza tariany fanahin'Andriamanitra raha zandry aho mba tsy hanaovanao ny ratsy mieritreritra teo ilay zandrany dia lasa ihany izy ka nangalatra tratry ny tompotrano ary dia nokapohiny sady notoriany tompotrano tany amin'ny polisy ary dia nampitirina tao an-tranomaizina vao maika ny tombo ny fahorian'ny zandrany ny zokiny mo misy olona tsara sitrapo ka tonga nanampy azy lasa nandeha namangy ny zandrany izay voahidy tao an-tranomaizina ny zokiny dia nitomany nahatsiaro ny tenin'ny zokiny ilay zandry ka ny teny hoe mifona aminao aho razoky tsy nanaraka nianatra aho sady nanenjika anao tamin'ny fivavahanao dia hoy ny razokiny nanafatra an'ilay zandriny hoe amin'izao sisa izao dia maneke ho tariany fanahin'Andriamanitra maneke ho zanak'Andriamanitra ka mieritreritra hanao ny tsara mandrakariva ho antsika ihany koa zany rakizy sy tanora izay tariany fanahin'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra ny fanahin'Andriamanitra no mitarika atsika hanao ny tsara ny fanahin'Andriamanitra no miaro atsika amin'ny ratsy andeha ary averintsika iarahana mamaky ny voalaza ao amin'ny Romanina 9 ny andininy faha 7 rakizy sy tanora amin'ny anaran'ny tompo fa izay tariany fanahin'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra amen ivavaka isika ka izay vavaka tononona dia averintsika rakizy sy tanora vavaka isika Andriamanitra rainay ny alalan'i Jesosy Kristy ianao omeo anay mandrakariva ny fanahinao mba handehananay araka ny sitraponao tario lalana amin'ny marina mandrakariva izay mba hifadinay ny ratsy
ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Iroso amin'ny vavaka sy ny famakina ny teny avy amin'ny soratra masiny sika ry havako, koa miloha izany dia ny laharakira 7:70, laharakira 7:70 amin'ny 100 amin'ny firana FFPM ny andinin'ny faharoa no tanterahantsika. mbona mivavaka isika ry havana, ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotra anao zahay, manome voninahitranao mandrakarivany amin'ny fitiavanao. Nomeno ty fotoana ity afaka miangona ka tafavory eto an-tranonao indray sy miombona amin'izao fampomfavana mpitaindavitra izao, ka tonga ny fotoana ary amakina ny teninao. Misaotra anao ny amin'ny fotoana efa tanteraka nandrenesana ny sitraponao. Misaotra anao ny amin'izay famelan-keloka efa natolotra ao anay. Fa raha maky sy hain'ny teninao kosa izay ankehitriny dia manantitra mandrakariva-trany. Ny asa ny fanahinao masina ho aty anatinay, anazava ny fo, ny saina, ny fanahinay eto ampandrenesana ny teninao. Dia meteza mandrakariva hitaridalana anay amin'ny alina ny fanahy masina. Ko ankehitriny ary Tompo, mitenena indray maka indray tahaka ny fombanao amin'ny fiangonana, fa vonina hiainao izahay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay lohan'ny fiangonana, ilay teny tonga nofokanonina taminay, no angatahana sy anao fandray ny vavaka. Misaotra Tompo. Amen. Anomboana ny famakiana ny soratra masina ry havana dia izay voarakitra amin'ny Isaia 9:20 andiny voalohany hatramin'ny andiny 9. Isaia 9:20 andiny 3. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra hitory-teny somafaly amin'ny mpandefitra. Efa naniraka hiasitrana ny toritory fo izy, ary hitory fanafana amin'ny babo sy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Hitory taona ankasitrahan'i Jehovah sy andro famalian'Andriamantsika. Hampionina ny malahelo rehetra, hanolotra ho an'ny malahelo ao ziony, eny anome azy namama ho solony lavenona sy diloilo fifaliana ho solony fahalelovana, ary fitafiana fiderana ho solony fanareradraraka, mba hanaovana azy hoe hazony fahamarinana nambolen'i Jehovah ho fampisehoam-boninahitra. Filazantsara nosoratany Jaona 7 ny andininy 1 ka hatramin'ny 9. Jaona 7 ny andininy 1 ka hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'i Jiosy. Izy nankao amin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe, Rabi, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao,
fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny akibon-dreny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary irenao ny feony, nefa tsy fantatrao izay hiaviana izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Amen. Faranantsika amin'ny famakiana tera sy Ramasina. Araka ny hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 andininy 9 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Petera feno ny fanahy masina dia nanao taminy hoe ry mpanapaka ny vahoaka sy ny olona, raha adinina izay ainy amin'ny asa tsara natao tamin'ny nahasitranana ilay lehilahy malemy, dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olona sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, izay nombonareo tamin'ny azo fijaliana. Fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy nitsanganan'io lehilahy io finaritra itomasonareo. Ity no vaty izay nolavinareo mpanao an-trano, nefa tonga hafa izoro. Ary tsy nisy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa mba amin'ny lanitra nomenan'ny olona izay azahoantsika famonjena. Amen. Ray masino Mialohan'ny tondran'ny ray aman-drenitsika ny afatr'Andriamanitra dia handeha hiara itsangantsika ka hanatanteraka ny laharan-kira fa 770 ny andinin'ny 2 sy ny 3. 770 ny andinin'ny 2 sy ny 3. Hivavaka isika. Fanahy masino ianao no nampanantenaina anay fa rehefa tonga ianao dia ianao no hampianatra anay ny zavatra rehetra, hampatsiaro ny teny rehetra izay nambaran'i Jesosy. Koa dia mampianara anay indray, mampatsiva anay indray. Hazavao zay mba ho fantatray mazava zay lazainy ny teninao, ianao izay nampanoratra ny soratra masinao ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Amin'ny fifaliana lehibe tokoa ny havana malala no iarabanantsika omen'ny Tompo izao andro Pentekoste 420 izao. Pentekoste androandro havana malala, Pentekoste izay atsierovan'ny fiangonana manerana ny tany ny ratsany fanahy masina tamin'ireo mpianatra Kristy tany Jerosalema fa izay araka nitatsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 2. Amin'ny teny izay nomenantsika androandro havana malala dia ny Jaona toko 7 andininy voalohany hatramin'ny andininy 9 no andraisantsika ny afatry ny Tompo. Filazantsara araka an Jaona toko 7 andininy voalohany hatramin'ny andininy 9.
amin'izany teny nomenantsika izany ryavana dia manao fanambarana miezinezina jesosy ary izao zany fanambarana miezinezina zany hitantsika amin'ny andininy 5 hoy ny tompo manao hoe lazaiko aminao mahatsy Nikodemosy zay resaka taminy marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Dia inona ary havana malala no afatra ho antsika isika izay miaina ty Pentekosta 420 ity iolohany zany fanambarana mezinezina nataon'i Jesosy zany. Misy fanontaniana telo sosona havana izay tian'Andriamanitra hananantsika valy mazava amin'izao fotoana iainantsika ty Pentekosta ty izao. Ny voalohany dia izao, te hiditra ny fanjakan'Andriamanitra ve ianao? Te hiditra ny fanjakan'Andriamanitra ve ianao? Ny fanontaniana faharoa dia izao, efa teraka indray ve ianao? Efa teraka indray ve ianao? Ary ny fanontaniana fahatelo dia izao manao hoe manaiky hateraky ny rano sy ny fanahy ianao. Manaiky hateraky ny rano sy ny fanahy ianao. Te hiditra ny fanjakan'Andriamanitra ve ianao? Hoy Jesosy ravana malala amin'ny andininy 7 amin'ny teny nomenantsika io. Jesosy no niteny tamin'ny Nikodemosy, lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia naveriny indray eo amin'ny andininy 5 hoy izy manao lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy hateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Jesosy Kristy ravana malala dia tonga teto amin'izao tontolo izao ary nihitory ny fanjakan'Andriamanitra natongavany. Dia niresaka amin'ny Nikodemosy izy dia naveriny tamin'izany fampianarana fototra zany ny teny izay niresahany taminy. Amin'ny fanambaran'ny mpandika soratra masina zany havana dia mitovy ihany ny hoe mahita ny fanjakan'Andriamanitra sy miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Miditra ianao dia mahita ary tsy mahita ianao raha tsy miditra. Zany ravana malala ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra. Dia tonga amintsika zany zao ny fanontaniana. Ny fanontaniana ho azy zany zao. Ny fanontaniana ho anao zany zao dia ny hoe te hiditra ny fanjakan'Andriamanitra ve ianao? Izay ravana malala ny fanontaniana tena namaka an' Jesosy. Na olon-dehibe ianao efa fotsy volo ohatran'ny sasany, na mbola vantombantony, na tanora, na tena mbola zaza mihitsy, tsika rehetra zao antson'Andriamanitra hiditra iza daholo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ny fanontaniana zao te hiditrany ve nefa ianao? Izay ny mahamaiky an' Jesosy, fa dia mba mahamaiky anao koa ve nefa zany hiditra ny fanjakan'Andriamanitra zany fanontaniana lehibe ary fanontaniana fototra nefa zany mikasika ny fisitsika manontolo. Fa inona moa ny antony hidirana ty am-piangonana raha ohatra ka tsy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra? Inona ny vavahana raha tsy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra? Fa tahaka Nikodemosy ravana malala, Nikodemosy zany rehefa mamaky an'io teny isika, Nikodemosy ange ka mpivavaka tsara e, olona nahay soratra masina e, olona mpampianatra soratra masina e, olona nanaraikitra anatin'ny fiangonana e, nefa olona tsy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra raha mijanona amin'ny toerana nisy azy eo. Izany hoe ampatsivy ny tenin'Andriamanitra antsika fa tena tsy ampy mihitsy ny hoe miditra am-piangonana ianao mba hidiranao ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ampy mihitsy ny hoe manana andraikitra anatin'ny fiangonana ianao mba hidiranao ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ampy mihitsy ny hoe mahalala ny soratra masina na mampianatra ny soratra masina kory azy mba hidiranao ny fanjakan'Andriamanitra. Zany ravana ny fahamalina lehibe izay ampatsivin'Andriamanitra antsika. Rehefa atao zany ny fanontaniana amin'ny hoe te hiditra ny fanjakan'Andriamanitra ve ianao? Dia averiny ny tenin'Andriamanitra amintsika ireny fahatsirovana hoe tandremo sao dia afa-po ianao za efa miditra am-piangonana. Eno ho tsara zany fa tsy ampy. Eno ho za efa manana andraikitra anatin'ny fiangonana, tsara zany fa tsy ampy. Za efa mahay soratra masina, tsara zany fa tsy ampy. Za efa mampianatra soratra masina, tsara zany fa tsy ampy. Zany rehefa nanao antson'Andriamanitra amintsika tena tsy ampy mihitsy zany. Misy lehilahy anankiray niresaka tamin'i Jesosy, miresaka tantara fomba filazantsara zany. Rehefa niresaka teo zareo dia hoy Jesosy taminy, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Tsara ve zany? O tsia, ny zavatra mbarany zao tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao fa tsy tafiditra ao. Ka iza ny tianao? Saika very sa saika voavonjy? Saika very sa saika voavonjy? Saika very, satria ny olona saika very voavonjy, fa ny olona saika voavonjy very. Le rangaty hoy Jesosy tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra. Saika iny izy zany? Saika voavonjy izy. Iveo mbalavarana fa tsy tafiditra. Ary ny tranon'Andriamanitra ange zany tsy afy tiva tranon'Andriamanitra sy vavahady ny lara. So dia tonga eo mbavahady ianao fa tsy niditra.
zany fantanina zany fantanina ry havana malala ka te hiditra amin'ny fanjakan'andriamanitra ve ianao dia amaly amiko ianao zao minoky ino ary nahatongavako eto raha tsy te hiditra any fa ny fantanina tonga amin'ny fantanina faharoa zao ny efa teraka indray ary ve ianao efa teraka indray ve ianao zao ny lazainy jesosy tamin'ilay teny teo averiko indray lantin'ny fahatesy fahadimy lazaiko aminao marina dia marina tokoa jesosy raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita amin'ny fanjakan'andriamanitra lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fifanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra izy zany hoe mazava tsara ny tenin' jesosy lalana tokana ihany no hidirina ny fanjakan'andriamanitra lalana tokana ihany no ahitana ny fanjakan'andriamanitra ny inona ny fahaterahana indray zay ihany le fahaterahana indray ry havana teraka indray ianao zany hoe teraka fandroana ianao ny anazavana zany moa tena tsotra mihitsy na teraka ny rentsika daholo tsika zao dia retsika lasa olombelona tonga eto ambony tany reto teraka indray mandeha zany tsika toy jesosy manao hoe tsy ampidirina fanjakan'andriamanitra eo ianao olombelona zao mandehandeha zao na teraka indray aman-drenanao io ka azagaga ho izy eo amin'ny teny fahafito no nylazako to aminao manao hoe tsy maintsy ateraka indray ianao jesosy zany tsy miteny hoe tokony a tsisy tokony mihitsy eto hoe tokony ateraka indray ianao maninona moa raha mba ateraka indray ianao tsisy an'izany io ahoana jesosy tsy maintsy ateraka indray ianao tena fepetra fototra tsy azontsika elany zany ka raha natao mifantanina to hoe tehitra amin'ny fanjakan'andriamanitra enina valy dia tsy maintsy ateraka indray ianao zany mahatonga ilay fantanina ka efa ateraka indray ve ianao satsia araka zany rehavana ma tena fantanina goavana iankina ny antsika ty fantanina efa ateraka indray ve ianao fa raha tsy ateraka indray ianao tsy ho tafiditra mihitsy amin'ny fanjakan'andriamanitra na dia teo tafiditra amin'izany fanjakan'andriamanitra zany azy ary fantanina iankina ny antsika zany ho mahatsiaro ny tenin'ny mpanompon'andriamanitra anankiray rehefa nanazavana iza ho izy ny tianao teraka indray mandeha dia ho fatindroa sa teraka indroa dia maty indray mandeha teraka indray mandeha dia maty indroa sa teraka indroa dia maty indray mandeha azavaiko aloha mba ho azonareo tsara raha ohatra ianao teraka indray mandeha monja dia teraka indray mandeha amin'ny maha olombelona ianao na teraka indray mandray anao dia tianao olombelona dia ny olombelona rehetra dia olombelona mety maty dia ho faty ianao zany zay le fahafatesana anankiray saingy raha indray mandeha ihany ianao niteraka fa tsy teraka indray ianao dia ho faty fandroana ianao any amin'ny fahafatesana mandrakizay teraka indray mandeha dia maty indroa sa ianao hoy izy mba tianao ny hoe teraka indroa ianao dia maty indray mandeha ihany sisa teraka indroa ianao satria teraka indray ararofo ianao dia teraka indray faharoany ara-panahy dia rehefa aveo ianao maty ohatry ny olona rehetra maty ihany fa aorinan'izay miditra any amin'ny fiainana mandrakizay ianao fa tsy mahita ny fahafatesana faharoatsony ka iza ny tianao izy teraka indray mandeha dia maty indroa sa teraka indroa dia maty indray mandeha raha salamasaina ianao ary zany no antson'andriamanitra amintsika zany no antson'andriamanitra amintsika mba hanao an'izany safidy zany tsika ry havana malala fa rehefa hanao an'izany safidy zany ianao dia tonga amin'ny famarana ny toroteniko misy fantanina fahatelo teo manao hoe ka manaiky ateraky ny rano sy ny fanahy masina ary ve ianao manaiky ateraky ny rano sy ny fanahy ve ianao zany mantsy ny fanambarany jesosy eo amin'ny andininy fahadimy lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra izy dia ny dikan'le hoe teraka indray dia teraka fandroana na teraka avy any ambony hoy ny dika teny hitantsika ato anatin'ny baibolitsika zany hoe ny dikany teraka avy any an-danitra na teraka andriamanitra rehefa maky ny filazantsara araka ny jaonontsika ry havana malala ny toko voalohany dia ny fahatelo-mbifolo dia i olona nateraka indray zany nateraka avy any ambony io nateraka avy any an-danitra io lay ambarany jaona amin'ny andin'ny fahatelo-mbifolo amin'ny jaona toko voalohany io manao hoe ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa nateraka andriamanitra dia mifantany zany zao manao hoe ka ahoana ary niterahan'andriamanitra ny olona ahoana niterahan'andriamanitra ny olona jesosy ry havana mamaly hoy izy manao hoe ny olona izay nateraka andriamanitra dia ateraky ny rano sy ny fanahy dia iny ary nidikan'ilay ateraky ny rano sy ny fanahy amin'ny lafindray ry havana malala araky ny heviteny nataony Jean Calvin moa zany ilay mpanisy fivavahana niteraka ny fantsipivavahana niteraka ny fiangonana réformé izay misy atsika ny rano sy ny fanahy masina
ny fanahy o Calvin dia tsy milaza zavatra anankiroa akory fa zavatra ray ihany dia ny fanahy masina ihany. Ny fanahy masina izay miasa toy ny rano hanadio antsika ho mendrika ny fanjakan'Andriamanitra. Dia azavain'ny Calvin zany hoy izy manao hoe zany hevitra zany dia hitantsika amin'ny teny hafa ao amin'ny filazantsara toy ny Matthieu 7:1-20 ohatra. Ao amin'ny Matthieu 7:1-20 dia nilaza Jaona mpaonao batisa manao hoe za dia manao batisa anareo amin'ny rano amin'ny fibebahana fa ilay avy aoriako no mahery no za ka tsy mendrika hitondra ny kapana aza. Izy nanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo, amin'ny fanahy masina sy ny afo. Dia io Calvin manao hoe rehefa miresaka Jaona ny amin'ny fanahy masina sy ny afo dia tsy milaza zavatra anankiroa izy fa ray ihany milaza amin'ny fanahy masina izay miasa toy ny afo manadio antsika, manadio ny volamena anankiray, manala ny taindrendrika rehetra ho aminy mba ho volamena tena madio izy. Ary zay koa ny asa amin'ny fanahy masina ho izy rehefa milaza Jesosy amin'ny amin'ny rano sy ny fanahy dia ilay fanahy masina miasa manadio antsika no ambaran'i Jesosy Kristy. Ka ao anatin'izao fotoana amin'ny Pentekosty izao mahatsiaro amin'ny fanahy masina antsika, ilay fanahy masina miteraka antsika ho mendrika ny fanjakan'Andriamanitra, ho teraka avy any ambony, olona teraka indray ateraky ny fanahy masina. Zay ry havana ny heviteny nataon'ny Calvin. Fa itsy andaniny koa ny mpandinika ny soratra masina dia mampahatsiaro antsika fa rehefa miresaka rano ny soratra masina, ny rano dia manambara ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra. Ary ny manamarina zany dia zay hitantsika amin'ny Jaona 5:20 ohatra. Hoy Jesosy manao efa madio avokoa ianareo noho n'inona? Noho ny teniko izay nilazaiko taminareo. Efa madio ianareo noho ny teniko satria ilay teny nanadio anareo, ilay teny nanasa anareo. Dia rehefa nanoratra ny kristiana tany Efesosy Paoly dia nilaza tamin'ireo kristianina ireo ny amin'ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolora ny teny hamonjy azy mba hahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, amin'ny rano fanasana amin'ny teny. Ny Efesiana 5:20 zany tsy hevoko anareo zany. Ary rehefa nanoratra Petera ho an'ireo kristiana tany am-pielezana rehetra izay nandroatany ao amin'ny epistiliny dia nampahatsiaro fa io tenin'Andriamanitra io izay lazain'i Jesosy tao amin'ny Jaona fa manadio tahaka ny rano, izay nambaran'i Paoly fa rano fanasana amin'ny teny. Io teny io no miteraka antsika olona teraka indray. Petera 1:20 hoy izy manao fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny vomety oloha fa tamin'ny tsy mety oloha dia n'inona? Ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Noho izany ary avana malala raha miteny zany Jesosy manao ateraky ny rano sy ny fanahy dia zao ny dikany: ny rano dia ny tenin'Andriamanitra manadio sy miteraka antsika indray. Ny fanahy masina dia manondro ny fanahy masina rahateo dia miara-miasa tsy misaraky ireo araka ny teolojia réformé rahateo ianantsika ry havana malala. Hitantsika hatrao amin'ny foto-dalàna Efitsikemy zany rehefa mamaky ny foto-dalàna sy fitsipika Efitsikemy tsika ry havana ny 9:7 any amin'ny fiandohan'ny fandroan'ny Efitsikemy mihitsy zany dia lazaina manao hoe ny Efitsikemy dia mino sy manaiky ny tenin'Andriamanitra arak'izay isehoany eo amin'ny Baiboly sy izay azavaina eo ambany fitarian'ny fanahy masina ka raisy ny olo rano sy fitsipika ny finoany sy ny fiainana. Ary io zany le hira itsika rehefa manao ny hira fa araky amin'ny 7:7 tsika ao amin'ny firana 5pm manao hoe ny teny sy fanahinao miaraka, ny teny sy fanahinao reray mba avelao handroso tsara anavao izao tontolo izao. Ka raha atao zany dia havana malala nyfanontaniana manao hoe manaiky ateraky ny rano sy ny fanahy ianao. Zao zany ny dikany raha fiheziko zany rehetra zany: vonona handray ny tenin'Andriamanitra toriana aminao, vonona handray ny tenin'Andriamanitra vakianao, vonona handray ny tenin'Andriamanitra henoinao, vonona handray ny tenin'Andriamanitra ampianarina anao ve ianao ka hekenao hiasa anatinao ny fanahy masina mba hahatonga zany teny zany hiteraka finoana sy fiainam-baovao ao aminao. Zany midika andriavana malala. Andriamanitra tokoa manko manome ny teniny, Andriamanitra manome ny fanahiny, saingy tsy tereny ianao, tsy tereny ianao fa hajainy ny safidinao. Ny olona nateraka indray ka tonga zanak'Andriamanitra ry havana malala dia olona zay nampiasa ny safidiny hanaiky an'i Jesosy Kristy, handray an'i Jesosy Kristy. Jaona zany mijanona ato amin'ny Jaona daholo zany amin'izany hevitra fototra zany dia nampatsiaro ny amiko hoe tonga tany amin'ny azy Jesosy fa ny azy tsy nandray azy fa izay rehetra ny nandray azy dia nomeny kely ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mino ny anarany, izany hoe misy safidy atao reto tonga teo izy fa reto tsy nandray fa reto nandray ka nomeny kely ho tonga zanak'Andriamanitra.
misy safidy dia atsolo sika isafidy inona ny safidinao ary zany ry avana marana no antso hoy aho hoe na olo-dehibe tsika zany na tanora na ankizy a ao amin'ny tantara ny fitorian'ny filazantsara misy ankizy kely vao fito taona dia nandray ny fahaterana indray fa misy olona sasany moa zany teo amin'ny fotoana ny kanina zompandray enina fito ambin'ny folo taona nandray misy olona sasany efa antitra mihitsy vao nandray an Jesosy fa ny olona rehetra raha mbola afaka misafidy ianao dia afaka misafidy manao hoe za Jesosy za hanaika handray zany filazantsara toriana amiko zany ka hanaika hanao tena ho anao hanaika anao Jesosy Kristy ho tomboktsy mpamonjy marina tokoa ary amin'ny fotoana ny akenao zany rehefa milaza ianao manao hoe Jesosy vonona hanaiky zany filazantsara zany hanaiky zany tenin'Andriamanitra zany hanaiky anao marina amin'izay fotoana zay dia teraka indray ianao hoy ny tenin'Andriamanitra ary ohatra mazava zany ry havana marala ahafahantsika mandray amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainana vaovao dia zay ry havana marala no afatra sarobidy tsy saripady ho antsika amin'ny tiandro pentekostra ity ekeo marina reny fanahy masina hiasa anatinao hoe hampiasa ny tenin'Andriamanitra renao hoe mba hiteraka finoana hiteraka fandroratena marina hiteraka fanekena marina an Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy mba ekeo re zany asa fanahy masina zany dia rehefa manaiky zany tsika dia teraka indray dia averan'Andriamanitra hiditra izy hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra manantena hitanareo any an-danitra raha miomana hoaninareo ary an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen. Zao dia asaintsika ny atoko-pihira avy eo amin'ny fobevitsika emma anatanteraka ny anjara hirany antananao. Thank
hivavaka isika riavana ry tompo andriamanitra io faly misaotra sy midera ary mame voninahitra ny anarinao hatrany izahay fa ianao andriamanitra dia miteny aminay isan'andro ary tamin'ity androany izay ankalazanay ny pentekosta ity indray dia naniraka amin'ny mpanomponao ianao hitondra ny teninao taminay ka nambaranao mazava taminay fa tsy misy antony hidiranay aty anaty fiangonana raha toka tsy vonina hiditra amin'ny fanjakan'andriamanitra izahay kanefa ihany koa ny lala tokana azonay ny fanjakanao Andriamanitra dia ny fanekenay ho ateraka indray izay fepetra fototra ny amin'ny finoana eny tompo vonina izay ankehitriny ny hiditra amin'ny fanjakanao Andriamanitra vonina izay ankehitriny ny ho ateraka indray ary vonina izahay andray ny teninao Andriamanitra toriana vakiana enoina ary ambarana isan'andro izany fahavononana izany nefa tompo dia zava-poana ihany raha ny herinay nantanjakay no entinay manatanteraka izany fa ny fiasan'ny fanainao masina izay efa ty anatinay sy miasa ty anatinay isan'andro no angatanay hiara hiasa aminay mba ahatanteraka anay ary ahatonga anay ho vonina tsara ho amin'izany fidirana amin'ny fanjakanao Andriamanitra izany. Misaotranao ihany koa izay tompony amin'ity anio ity fa apatserovinao anay isan'andro ihany koa ary apatserovinao anay ihany koa amin'izao fandalovanay amin'ny pentekosta izao ny fahaterahan'ny fiangonana satria no ny asan'ny fanainao masina izay miasa manan-kery eo anivon'ny fiangonana no mbola mampijoro ny fiangonana mandraka ankehitriny ka dia derizo eo mba fahasoavanao hatrany tompo ny fiainan'ny fiangonanao indrindrindrindra izao fiainan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izao mba ho tena fijoroana vavolombelonao Jesosy Kristy ny fijoroan'ny fiangonanao ary ahafaha manambara mandrakariva ny filazantsaranao amin'ny olona rehetra sy ny olona manontolo ka ho tanteraka tokoa ilay votoso filazantsara i Madagasikara ary filazantsara hanova ny tantara tokoa ka hanova ny tantara ho amin'ny fahatsarana ary anjakanao Jesosy Kristy ny fiainanay vavaka izay ry tompo Andriamanitra io ho an'ity andro anio ity izay ahatserovana manokana sy natokana manokana hitrotronam-bavaka ny mpiasa eo anivon'ny foibe Eftsikemo enao tompo no efa niantso ireo mpanomponao tsirairay avy amin'ny seha-pampona samihafa eo anivon'izany foibe Eftsikemo izany jereo amin'indra fonao izy ireo tompo ary ampaherezy mandrakariva amin'ny asa makadiry izay efa niantsonao azy ireo sy ny fidiananao azy ireo tsirairay avy ka ahatonga azy ahatsiaro mandrakariva fa asa famponanao Andriamanitra no tanterahany eo anivon'ny foibe Eftsikemo ary ahatserovany ihany koa fa tena mpiara-miasa aminao Andriamanitra manatanteraka ny fijoroana vavolombelonao tokoa ane izy ireo tsirairay avy dia eo ihany koa ireo vady aman-janany izay nomenao azy ireo dia ampatserovo amin'izy ireny ihany koa fa mpiara-miombonantso mpiara-manatanteraka ny antso izay efa nifidiananao azy ireo ane ireo vady aman-janany izay efa nomenao azy tsirairay avy vavaka izay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izay tarihan'ny filohany dia ny dokotera Irako Andriamasoa mipitandrina tehirizy eo mba amin'ny fahasoavanao tompo izy sy ny ankonany amin'ny fijoroana vavolombelonao amin'ny fanatanterahana ny asanao eo ihany koa ireo raha ao ampiandraikitra foibe izay miara-miasa aminy ka mba ho fanahy iray ny rahan'ireo miasa ka haritra amin'ny fanahy iray fo hiara-mezaka hampandroso ny finoana amin'ny filazantsaranao ireo mpanatanteraka izay tarihan'ny sekretera jeneraly ihany koa dia nao ampahery azy ireo hatrany hatrany amin'ny azakazaka ho amin'ny fanatanterahana ny asanao ahafahana mijoro ho vavolombelonao Kristy tokoa ny mpitandrina rehetra ireo président synodal ny kristianina rehetra atao anatin'izao fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izao
dia hijoro vavolombelonao an-trano tokoa amin'ny asa sy izay efa nifidiananao azy. Ny fiainan'izao firenena izao tompo dia apetraka eo am-pelantananao, akatoko ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ankehitriny, dia ianao mahalala izay olona hofidianao sy efa apetraka ao amin'izany toerana izany, mba tena ho vavolombelonao ary mba tena hisolo vavan'ny vahoaka tokoa ne izay olona hofidianao so apetraka ao amin'izany toerana izany. Dia izay rehetra mahasoa ny fiangonanao sy ny fiainan'ity firenena ity tompo dia apetraka eo am-pelantananao. Ary raha vavaka izany dia ampiarahanay amin'ilay vavaka efa nampianarinao anay manao hoe rainay izay marana izao fotoana izao tsika ry havako, asaintsika mpitiavana ny ray aman-drenitsika hanolotra ny tsodrano ao aorianan'ny laharakira fahasivy efatra amin'ny sivifolo amin'ny zato ny andinin'ny fahatelo, efatra amin'ny sivifolo amin'ny zato ny andinin'ny fahatelo. Manasa antsika menakavy hitsangana anatanteraka an'izany hira izany dia ho atolotra ny tsodrano amin'ny anaran'ny tompo. Raisy amin'ny finoanako anao izay manaraka ateraka indray izao tsodrano atolotra aminaran'ny tompo izao, fa ho aminao anie ny fiadanana, ho aminao ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo, ny fahasoavana ne ho aminao ianao izay tia an'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Mipetrahary avana malala dia mivavaha mangina. Apetrao tsara eo amin'ny tompo ny fiainanao, andehananao mba ny fitarian'ny fanahy masina hiaina ny fiainan'ny olona nateraka indray, ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Dia ho n'Andriamanitra irery mivoninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Dia izay ihany koa fiarahantsika tamin'ity androany ity inoana fa zava-dehibe ny nandraisantsika ity Pentekosta 4-20 ity nazava tamintsika ny antony izany nandatsahany tompony fanahana tamin'ny olombelona rehetra izany. Raha Pentekosta sambatra ho antsika rehetra dia manome fotoananao ihany koa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.